sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Manatra fiarabana ho antsika rehetra indray ny mpankafy Kristy. Salama tsy maroa ve tompoko? Raha misy kosany tsy metimety dia mirary fahasalamana e. Nomen'Andriamanitra saina afaka mieritreritra isika, ahafahantsika manavaka ny ratsy sy ny tsara. Isaorantsika n'Andriamanitra izany. Indrindra ny Taolo manao hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra, ary ny mandry eritreritra hono ny tena fiadanana. Mazana rehefa misy ny tsy mety natao dia enjehan'ny eritreritra ny olona iray, any ka tsy tafatombona sady tsy mahita fiadanana. Ny nanaovan'ny olona anankiray ota dia tsy mampilamina ny eritreriny na oviana na oviana, raha mbola olona manam-panahy ihany. Hoy ny Genesisy 4:7. Raha tsara toetra ianao, motsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao nikendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Saino ihany izany e. Asaina indray ary ianao andeha anaraka mpitiavana ity tantara ity isika, ary isitona lesona toy mahazatra rehefa aorian'ny tantara. Dia mba ilazao koa ny tapaka sy namana hoe rehefa mandeha hono hoe ny tantara ao amin'ny Baiboly sy Kolontsaina e. Ary ao am-pieritrereta mare. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Nenjehin ny eritreritra. Nenjehin ny eritreritra. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Sylvain Razafindrafara no mahery, Nirina lalao Estera no safidy vadany, Iary lalan'i Kristy no navalina, Fitiavana Rasola Arjao no tojo, ary Miriam Lalany Avo no dokotera. Arapaina ary mahery safidy nahazo tokantrano a. Mahareta hatrany farany e. Misaotra betsaka ary serina valona. Zany mihitsy, misaotra kiana valona, dia mba tonga avy amin'izay koa ny indrimba andehananay e. Mahita izay anjara kirina valona. Misaotra ki safidy a. Efa vita ve ny sakafo marainantsika eo ry safidy fa efa tarany e? Kely sisare mahery a, efa manendy atody e. Kitaka tanarea, ay atody nataonao laoka. Zay re dia vita fa ianao koa izany, ary zanga tsy aterinao e. Ianao elabery safidy a, sady mbola mivalo rato ianao vao miditra izany amin'ny fito miditra e. Sitrany hoe ianao mahavita mandamina trano tsara sady akaiky ihany koa ny toeram-piasanao. Indray ary, fa mba alaivo zara riva rehefa mirava. Sady za mirava aloha, avy eo miaraka miantsentsika sa tsy mety izay? Mety mihitsy ka, oke ary.
Bonjour Tojo. Safidy marina. Bonjour. Arabaina aloha fa zao nareo vao hita tao aoriana amin'ny mariazinareo iny e. Misaotra letsy Tojo a. Dia mirary sy nitokantranonareo e. Mankasitraka e. Fa toa vetivety dia miverina ny asa zato izy e. Nga tsy nanararotra anao vola tantely ka. Efa afaka. Herinandro ary izay ny taniko. Hay, fa taizany nandeha no herinandro fotsiny. Tsy lany andro teny ambony fiara fotsiny ve tamin'izany? Anka, tany Anosy nge izay nandeha. Dia nandeha avion. Ay vare, tsara kosa izany. Raha zaho aloha ny ohatran'ny ramose anao dia tsy nahavelako ny asa ntsony ianao e. Marina e. Andray fa maninona kosa? Ka anjely kely ohatr'izao ve rangahy dia avelako hiasako. Ajaiko tsara sady avelako ao an-trano. Fiainana efa sarotra ity ve dia ho vita mipetrapetraka fotsiny aminao e. Samy miasa ary mpivady mbola misy fahasahiranana ko. Ndry koa izany, vadindry be karama be iny ve dia ho laninareo iray volana fotsiny karamany e. Ianao koa be resaka eo. Ny asa tao amin'izay fa tsy lozana manadala fotsiny eo. Ka mahafinaritra anie miresaka sy manadala anao e. Sao dia tianao ary fa izany tsy azo adalaina intsony fa vao avy nanambady e. Ka reny manambady reny mihitsy mahafinaritra. Taiza ary indriny tsy hitako dia mba indrinona ilaiko vady. Asa be resaka eo Tojo a. Ny asa ifatohana amin'izay. Ieny ary masotoa. Masotoa. Matsiro be nga le asany to tsy mainka hody le anjely keliko e. Sa endrasako dia ateriko. Ianao aza manadala fa be dia mivadika eo a. Efa hono izy miandry akay e. Ay kosa dia mba misy mitsena. Dia inona ny olana ao amin'izany nefa e. Vadiko izy ary tsy ny a dia mba tsenainiko. Ka ndao amin'izay ary fa sosa samy miandro eo raha misehandry e. Zanga ataonao tsy mahita lalana no endrasanao e. Ka mba hitsapany alalan'ny rano re za. Hoe manao ahoana ny fijeriny raha mahita antsika miara-mivoakato mba sary-piara amin'ndry ve izy e? Lalanao zorona ry Tojo fa aza mandrangitra olona eo a. Eny ary, lasa rehefa tsy endrasana izany ianaoko. Ianaoko moa sary tiavina raha teo. Aleo tazamiketo hoe za mivadiny safidy izany. Enao indray aloha dia tsy maintsy zakako na efa manambady ary tena potika aminao tanteraka. Mba nalady nanambady koa ne izy iny nefa voaviana niditra ny asa tato e. Raha fantako meloa dia za mihitsy no nakavady azy ka saingy efa manatompo moa izy tiako. Nefa tsy masaka natsikoty azy koa nefa izany e. Zany ty azy taloha fa tsy nirarainy. Iny fa nivoaka safidy dia taingina le moto. Ay ve io le vadiny e. Toa mba misy jerena ihany izy izany a. Aleo koa rangahy dia hody amin'izay fa tsy lozako mivariana mijery olona eto fotsiny. Navala. Safidy marina. Nga tsy miasa zato izy. Za nga ky miasa sabotsy a. Efa miadana be kay nareoko. Fa nga mpiasa-panjakana moa nareo ny tsy miasa sabotsy. Anka miasa ny tsy miankina ky fa mba tsy misokatra sabotsy a. Ka andeha tsena izany ry io. Ie, metsena sakafona herinandro ky za fa mba tsy miasa dia manararoatra. Ary aiza ky ramose andry? Izy miasa sabotsy re dia mba hararotiko daholo ny fiantsanana rehetra. Mety kosa ky izany fandaminanareo izanyko. Mahandro fotsiny izany sisako. Fa nga moa nareo tsy manana mpanampy? Tsy manana izay fa izay ihany ky mikarakara ny sakafonay a. Raha riva izao dia andrahoina ny laoka rapitso fa mandeha mivavaka maraina indray e. Rehefa mirava avy any vao andrahoina ny vary atoandro. Nahazo kosa alohandry nahazo amin'ny mahery sady mpivavaka be a. Zany a. Ndry marina. Voafefe be ky fa ndringa ahoana. Ka tsy izany ve ky ny tsara. Zarandry ary nahazo olona mpivavaka be. Ny azo izany mba tiako. Mba mitarika amin'ny tsara. Sady ndry koa ne toko tia mivavaka sady samba natao am-piangonana e.
Mivavaka fa hitandry ihany moa ilay niditra katy komena ireny taloha dia tsy maintsy miditra sampany. Rehefa voaray aho dia lasa kamokia. Raha azoko tsara izany dia tsy sampana intsony ndry hatramin'izay nampandray andry. Ka tsy vitako aky ilay mivorivory lavo tia. Dia ahoana ho ny vadindry mahita ndry miemotra amin'ny finoana tahaka izao? Sa izy koa manao ohatrandry? Mifanohatra be kizay a. Izy vodim-pinoana be. Zaho mitaraina reraky ny asa dia tsy mandeha any amin'ny sampana fa mivavaka fotsiny dia izay. Izy indray miverina mivory ihany. Ko raha tsinona akiko, zavy ake efa reraky mandritry ny herinandro mbola tsy hakaina ato an-trano koa. Miaiky ny toetrandry koa akika. Avadika aloha ny resaka ary nga mbola tsisy zaza ihany hatramin'izao. Nefa efa hoviana amin'ny mariazy ny vita. Dray. Mbola tsy miteraka izany aloha izao Fa ahoana kosa kia ny anabadika iterahana ho ny fitenin'ny olona. Zaky mbola tsy tehitaiza zaza izany aloha amin'izao Sady manimba bika kely mampinono Mba hafa koa kindry izany ka dia mety amin'izany ve ny raha misehndry? Ka na mety izy na tsy mety, zaho mbola tsy tehiteraka fotsiny dia izay. Mba lalina koa izany toetrandry izany ka mazotoa alohandry fa efa azoko daholo ny zavatra nividiako taty mampamangy amin'ny vadindry ihany Baibay. Eny kia, veloma-kirina valona. Safidy o. Efa tonga ianao? Ie, efa tonga fa mba omeko aloha ny lakiliana moto ampidirako moto azafady. Ty ary. Misaotra fa mba efa namananao rano avery Safidy fa tena reraka be mihitsy any io Efa nataingo koa rery mahery Masaka ny loka vao nanaingina azy efa masaka koa ny sakafontsika. Ary mba namasaka aloha koa ianao zany androany Ka efa tsy miasa ihany ave dia inona fotsiny ny ataoko ato ozy ianao Lokantsika rapitsikoa ary zao tonga dia ataingoko rehefa aveoko. Kosa, tsara kosa zany Safidy amin'izay afaka mivavaka malalaka tsara tsika rapitso Ndao amin'izay ary hiakatra Mino fa efa mafana izay ilay rano andronao raha tonga dia andeha ianao. Ndao ary. Lahatsinay sahady tia ny andro ka miasa sahady indray. Bonjour ny anjelikeliko. Tonga indray ilay mpanadala aty ka tsy mahay mipetraka mihitsy. Bonjour ianao. Toa kamokamo izy zany. Tia aloha ny goûter andry Misaotra fa inona daholo ny ataon'izao fa tsy azoko Ka za ve dia inan-dray reo Ataoko ahoana nijery ny mahalalako irery tsy hihinana eo? Tojo tena sasa mihitsy ianao tia ka hainao tsara fa efa manambady ane Dia inona ny olana amin'izany ka? Tsy manakana tsy tianao anie izany Tsy mety amiko izany satria za efa manambady. Azonao izany Ka le foko tianao ato anie tsy mety na manambady azy ianao Sady mifitiangalarina anie kiry malalaka matsiro Ny asanao atao rotojo fa tsy fanadala aminao kory ny ataoko aty Io indray fa mitady ho tezitra voalatsinainy ny andro Mandehana ny asanao atao fa tsy lozanao manoko resaka fotsiny eto. Indray ary masotondry. Misaotra. Tena ohatra ny lasa hafahafa be kosa za rehefa mahita mitojoka. Dobodoboka be izany ny foko. Fa maninona ary dia ho sanatriva ka ho tratry ny fakapanahy ity azy Izy raha teo mahay mandangolango resaka amiko ery. Tsy aleo aloha hifantoka amin'ity azy ity amin'izay fa tsy. Safidy, miatsena indray nga? Oay, navalina. Manaondry ary tsika roa koa miona aty atsena foana. Za koa ary voasaika hiteny an'izany koa. Fa naninona tapoka teo kondry? Fanina beky za. Aleo hipetraka ka andao ary aloha akainetsy sa aleo anakana taksi dia tonga dia hoentina any amin'ny dokotera indry? Mety ake izany misaotra ndrika iry navalina soa ihany rehefa teo. Andao ary
madama safidy moa. Arabaina sahady ianao. Vaovao tsara be. Mitoejaza ianao. Toejaza? Izay voalazako taminao izay e. Fatao tsy mahafaly anao ilay izy. Vaovao tsara anie izany e. Ka tsy nampoziko fotsiny. Fa tsy nampozina ahoana rery madama safidy a. Ngamo tsy manambady zato izy. Kanefa anie dia hitako miravaka peratra mariazy tsara tarehy rindra tsy atananao e. Manambady ka. Ka fahasoavana be izany ve madama safidy dia tonga ny tarehanao hivaloarika toy izao a. Mbola tsy nieritreritra ny hiteraka re. Izay ny tena marina dokotera. Ay ve. Ka efa tonga eo ary ny vahiny kelinao ve dia ho lavinao indray ary. Raisao mitiavana sy ampifaliana fa misy fiantraikany ao amin'ny zaza ao am-boka anie ny toe-po andraisanao azy e. Ary aleo angalo ianao omeko ordonnance. Reto misy analizy samihafa tokony atao ataoko amin'ity anankiray ity. Dia reto kosa misy fanafody izay tokony hovidiana. Misaotra dokotera. Ka nanahoana izay ry safidy a? Ahoana hozy ny dokotera? Loza kia. Be voka hony a. Loza ahoana kia? Fahasoavana be izany koa loza. Arabaina alondry e. Navala. Zange efa niteny andry fa mbola tsy te hiteraka ho ahy. Fa zanga ny vadindry no zandray ny lazaindriany izany. Ny fanarahanareo mivady fa tsy tonga foana teo e. Ampiko izany. Inona no tokony ataoko? Inona no anampiako andry amin'izany e? Ndringa ki mba namako e. Izay mba ilaiko fanampiana amindry. Sady tsy izany aneky fa tratra mifakapanana eky za dia misy olona irahako izay ao am-piasana e. Fa tratra mifakapanahy ahoana? Misy lehilahy manadalaka izao ao am-piasana dia lasa raiko pity aminy a. Safidy a, fa ndry ity ve tena adaly fa nga tsy ampendry vadindry? Ka izay neky mbola tsy miaraka be fa vao manomboka fotsiny. Efa miteny andry aho izay ry safidy a, dia mbola tsy lasa lavitra ny fiarahanareo dia sara ho any izy. Fa tsy mety aneky izany manitsakitsabady izany e. Dia sahandry ve ki? Ka tsy hitako aneky fa lasa tia azy ahy e. Fa avela ho any aloha izany ka. Ahoana ho any ataoko amin'ity zabe voky ity? Ahoana kia? Be voka izany dia ateraoko. Inona indray ny tadiavindry akoatran'izay? Tsy mahavita an'izany kia fa asoroko amin'ity aho. Maninona tsara? Ndry ve adaly e? Mamono olona nge izany e. Ka zaho mbola tsy te hiteraka fotsiny. Mbola te hanangona zavatra e. Mba hoe manana ny ampy vao mba maniry an'izany zazakely izany fa tsy izao aloha. Voaviana ve ki mariazinay dia hiteraka sahady a. Izany ve dia tsy tsapandry e. Fa tandremo aloha izany teniteny andry any amin'ny mahery any a. Sao dia hoe mifanena tampoka any nareo dia tsy mahatambavindry. Za kosa aloha tsy miombonao tamindry amin'izany a. Miala tsiny indrindra. Dia efa hifanary amin'ny andro sarotra izany e. Sa tsisy tsona ny mampinamana? Ka andry any anie mahatonga an'izany e. Olona manambady ara-dalàna ve kindry dia anaonao foana ohatr'izao? Tapaka ny hevitra fa tsy maintsy alako an'ity e. Rehefa tsy hanampy andry dia tsy maninona. Fa eritrereto ihany ity ry safidy fa tsy sitrapon'Andriamanitra anie izany e. Velomindry. Tena tsy niasa mihitsy safidy fa nankay zary. Sa ve narary? Ka be zany dia sakafo rery any velany ihany nefa tonoana ty. Aleo ranga mandeha mivoaka any ihany ka. Ary izy zatovovavy misakafo rery tena sambany ihany nahita azy tato a. Sady izay indray dia eo amin'ilay hitoerana izy safidy foana ny toerana izao. Aleo ranga ampiresahany eny a. Manahoana mademoiselle, afaka mipetraka mba miara-misakafo aminao eto ve za? Manahoana ianao? Tsy maninona ka. Za rery angeno eto e. Ay, misaotra.
tojo aloha ny anarako e. Ary ny anao kosa mba izy? Navalina tompoko. Faly mahafantatra ny navalina. Misaotra tompoko. Mahafatifaty kosa ianao a. Inona ary ty tompoko ty fa atsoy amin'ny anarako ahy e. Ka inona k'izany lokandry izany ry navalina fa ohatran'ny mba tiako a. Henakisoa sy voanjobory io e. Ay, aleo mba io koa ny mba komandiko raha zany fa tsara ery ny fihinanao azo. Ianao raha teo mahafatifaty. Ianao koa ty izany. Sao dia isotro jus ary aloha navalina e. Mahafana anie izany andro izany e. Aza matahotra fa zany mandoa vola e. Mba tsara fanahy koa izany lehilahy izany ka. Ataovy jus karana ary dia misaotra mialoha. Oke ary zay koa ve kidy isaorana anahy fa aiza aloha indrimy moa e. Ho ataonao inona ka? Ay, ndray koa izany. Mba tiako fantatra fotsiny re. Eny amin'ny site anala mahitsy ary. Za koa ne eny mipetraka e. Dia ahoana nefa ny tsy mbeona mihitsika? Eny e, za koa moa miasa dia tsy mipetraka ao an-trano lava e. Za koa ne hariva vao tonga ao an-trano fa miasa ohatranao koa e. Tsy nitondra sakafo androany dia mba misakafo tato. Ay ve, za indray amin'ny mahatovolahy dia tsy mahavita mandro sakafo fa dia izao manao kibo an-tsena lava izao e. Dia ato foana izany ianao misakafo atoandro? Ie, aza mitondra aloha ny ra-pitsy fa etoako dia mba miara-mihinana ety ihany tsika. Sady za mbola te ahita andria. Samy ve, ianao koa izany be resaka mihitsy. Lany ty sakafoko fa mazotoy ianao e. Ka sao dia ateriko ary dia mba hitako ny fiasanao e. Mba misy tsenako andry. Kare izao fa lanio varinao a. Ty numéro-ako dia mifampiantso fotsiny tsika rehefa hiaraka hody. Ay, vao maika mety be amiko ka. Misaotra? Misaotra dia maso tokoa tojo. Ny rahako tamina vehivavy fa zay aho vao tena hoe raiki-pity tamina valina. Tovovavy tsotra sady malemy fanahy. Odio. Nizay izy eny fa tonga sahady. Mandrosikina valina. Mandroso e. Fa nga tsy maika hiasa no toa mbola ilozana eto ihany. Efa vonina mihitsy sika ka. Ndao ary ary tsy namasaka sakafo ngandry to tsy mivimbina. Restory ary dia tsy namasaka. Ndao ary nainga fa tary any amin'le resto fihinanantsika zany miona raha toandro e. Eny rea, andao e. Madame Safidy, tonga soa ianao. Hita mihitsy hoe efa patro dia zay tiana esana. Andray tojo, ny fiarabana moa tsy vita dia izany sahady ny vavanao. Raha mba fantatrao mantsy ny nahazo aho. Ka naninona hono tsy niasa zato izy e? Sa niverina nanao vola tantely indray nareo mivady? Tojo hafahafa ne ianao izany e. Izany naharary saiko maty e. Fa naharary saiko maty ahoana? Ka izany lazaiko anao izany ko. Ianao tsy manontany akory dia be vava fotsiny eo. Azafady ary. Ka manao ahoana ny fahasalamanao zany zao ka? Izao e, efa mba tsy te maninona dia io izany verina miasa hitanao io. Ay kosa, ataoko dia efa niverina hanao vola tantely indray ianao sy mivadinaoko. Ianao raha teo tsy nilaza hoe tsy hiasa fa tany dia tsy hita, mahanao sambo miletika. Sady izay indray tsy mba niantso ana dia nilaza izany tsy fahasalamanao izany fotsiny aza. Tojo ny vadiko anie no nikarakara nandritra ny narariako izay e. Ataoko ahoana ny antso anao? Ainao ihany fa tsika sy ianao ne mbola miafina miaraka e. Ay moa izany izy io. Tsara karakara tany amin'ny ramose tany izany dia adinina pombokely e. Sady ohatran'ny lasa olana be koa le ferahantsika fa aleo amin'izay samy maka ho azy manomboka izao e. Andray ry tojo, fa tena ahoana loatra e. Tsy te atsony nga ianao? Iny talefa ndia aka toerana aloha zaka. Mazotoy ianao? Tojo ndao amin'izay sakafo atoandro fa naona e. Vetivety koa zany andro zany dia efa 12 ka ndao ary. Aingana fa so misy maka amin'ny plastika ka. Sady efa ela tsy ny sakafo tany. Eny rea. Tongotsika, inona ny ataontsika loka? Sa tilapia ihany? Oay, loza marina.
fa kay moa na valina tsy nitondra sakafo dia aty izay miaraka amin'ny sakafo dia ahoana raha tratra miaraka amin'ny safidy eto a? Zay voaloza. Tojo a, variana benga ianao izany, ina hoany ataontsika loaka? Ohatra ny tsy ahinana indray re za, fa mazotoa ianao dia aleo za hivoaka. Fa ahoana indray ary, fa manina tampoka teo koa ty ianao e. Za koa izany tsina raha rehefa tsinana ianao ka. Mihinana re ianao fa ianao raha teo anie vao avy narary e. Za ve ny tsy mahinana dia ianao koa ny tsy hinana e. Tojo, fa ahoana izao? Ary toa safidy? Navalina, ahoana ke? Ary toa avy benga indry izany e. Manginindry, tsy miresaka amindry aho fa amin'ny olo tiako. Maty amarina fa tratra ny navalina. Andrekako. Fa olo tiandry ahoana Tojo e, izany e miaraka aminy e. Vehivavy tsy vanindry, dia sahindry ve manodikodina ny olo tiako, nefa dia olona efa manambady izao ndry. Mangina aloha nareo roa fa aty amintsika daholo ny mason'olona e. Aleo ilamina. Tojo a, fa ahoana izao e? Ainao miaraka amin'io koa? Efa amparafesinao amin'io koa izany za. Tsy fantatrao nga io? Namana mpamadika, tsy napoziko. Inona indry? Kay, matika koa ndry. Fa ahoana no dia mamely tampoka e? Aiza nafantarako hoe olo tiandry io? Iny koa ny andry. Ay, mianatra mamaly. Tsy vita nefa manambady indry, mbola mampirafy koa. Vehivavy tsisy ilaina azy. Tsisy hidirandry izany e. Fiainako manokana, aza hidikidirandry mihitsiny. Hoetandry tsara fa alazako amin'ny vadindrindry. Petra tsara navalina, navalina. Matiko ndry androany, ny olo tiako mba alaindry. Mipetra tsara, nareo koa navalina. Oka izy fa vao avy narary ny e. Tsy rarako. Navalina, mipetra tsara. Oka izy fa vao avy narary ny e. Tsy tika ianao miady atsena ohatr'izao ry navalina ka. Za tsy te alalan'izany e. Tsy tianao koa ny nataonao. Ianao koa ny natonga an'izao e. Miala ianao fa tsy tianao tsony koa e. Navalina, navalina. Fantatro fa diso aho e. Mifona rea. Ianao ny tena tiako fa tsy io izany e. Mba ianao e, tsy mila anao tsony ah. Metsara velatsehanao ry Tojo a. Io vadin'olona io arahana fa io nefa tianao e. Veloma ianao e. Navalina, navalina, navalina. Mba ianao e. Navalina, navalina. Ndraso moa e. Navalina ho ah. Tsy mila anao tsony ah e. Verena moa e. Tsy ilay namany safidy ve ry miandro besiri e? Tena navalona mihitsy io ka. Aleo ia natonako eny. Nefa iza moa ny anaran'io? Aleo raha nga hijanonana dia raisina fa lalako ihany iny a. Way, mesie mahery marina. Iza moa? Ay, navalona moa? Navalina re a. Mekara fa lalana iraisana io e. Lalako ihany iny dia ateriko ianao fa tsy maninona. Misaotra betsaka ary e. Hitandry tsara izany safidy fa ho tataraiko amin'ny vadindry daholo ny nataondry a. Miala tsiny aho fa ndriny nandrava voalohan'ny fihavanantsika. Fa tovariana be ho navalona izany e. Marina tsy tena lasam-borona be. Ie, fa izao ry mahery a. Mba misy resaka kely ho lazaiko aminao ty. Resaka kely? Fa misy inona e? Tonga dia lazao rehefa zabesa fary eo inona ary ty. Andao ry aka toerana kely etsy aloha dia ho tataraiko anao e. Enao ty ry navalina dia mampitaitaina mihitsy fa resaka inona izany e? Zay, marina daholo ve izany resaka lazainao izany ry navalina? Marina izany ry mahery a. Tena voavitaka ianao. Mbola tsy te hiteraka hono izy dia izay no nanalan'ny zaza tao an-kibony. Teneniko mafy ihany izy mba tsy hanao an'izany fa tsy nenony mihitsy aho dia lasa nandeha. Ry lanitro, fa loza inona re ty nataonao ry safidy e? Dia sahanao ve? Ary
Zay mihitsy zany naparary azy to efa hoerinandro zay tena mpamon'olona ianao ry safidy tsy matahotra an'Andriamanitra dia sahanao tsotro zao nefa zanatsika tena voafitaka ny fitiavako navalina nanambady mpamon'olona akay pe tsara velatsia mahereza mahery miala tsiny raha to nampiady anareo fa tsy zakako mihitsy ny nataony izy koa ne nangalatra ny olo tiako fa nangalatra ny olo tianao ahoana koa zany teneniko anao zaniko ny olona tahaka ireny mahery mila faizina marina ry navalina tsy tena joko tsorika le safidy iny ka fa izo aho mba hibaboka ny eloka vitany tsy anjarako manafay azy ry navalina tsy hibaboka amin'ny eloka vitan'izany iny raha tsy faizinao sy ampijalianao kely tena tsy amalindratsy ary navalina aleo azo so ny tompo zany sady eo raha teo koa ny le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12:20 hoe aza manaiky ho resiny ratsy zany ianao fa resy eo amin'ny son'ny ratsy fa nga moa ianao aninina azy ampitahorina fotsiny izy dia hiteo dia ampitahorina hoana ary tsy efa hanenjika azy ho azy ve neritrerindry navalina amin'izany zaza ny vonono zany fitany ny olo tianao nangalariny zany ka fa nanarana ane zany tsy maintsy ahitsinao izy dia kapohana kely mihitsy dia inona ary zany hoe ianao no ataoko aminy eo aleo fa teneniko anao ary tena tsy napoiziko ry safidy dia vitanao ve ry safidy ny nanala ny menaky ny aitsika tena ila arary mihitsy ny lohako mieritreritra an'izany ka vehivavy mpamadika taranaky hevitra fa ohatra mety ihany aloha le hevitra natorony navaliny aleo atao ihany aloha dia ho hita eo zay fihetsiny avy eo mody matory dia tsy maintsy hitsotra eo ny araka ny teniny navaliny ary toa natory sahady ary tia mahery mety reraka angambany dia andray fandriana koa aloha fa tena vizaky ny asa zany ka aleo moa dia atory miesona tsara mihitsy sady isalobina raha teo ano mitodika aty amin'ny rindrina dia komandiko avy aty io le oronam-peo napetrako ao ambany fandriana misy zazakely mikikika sy mitomany iny amin'ny 12 alina avelako hijafajafy fa hodiko tsy maheno mihitsy zay io fa mbola tsy matory lao amody hevitra tsara mihitsy dia mba miheritra be kory mahery zany ka dia matory maso apetra apotsiny reraka marina nga izy ka ary feoana iny zany eniko zany to feo an-jazakely mitomany fa zanak'izy zany matahotra zany tsy zaka ny sofiko fa mafy loatra fa iny zany dia zanak'izy mahery mivoaza renao fa misy inona ry safidy tena tsy haiko raha manofo ratsy fa matahotra ka fa matahotra hoana ianao tsy azoko mihitsy fa tsy hainao ve zany misy feo hafahafa inona feoana inona fa tsisy an'izany io fa matory ianao ka ianao koa nga mba nefa enjehan'ny eritreritra ao dia mamorona tena tsy nirarahy mahery kory ny tena samy fotsiny izy tena atorindray so ihany aloha fa tapitra ilay feo teo aleo aloha hiezaka toro marina fa so dia sa marina manofo ratsy tena tsy mahita toro mihitsy azany ka ary to zandray ilay feo an-jazakely mitomany fa zanak'iza ihany ary zany sady izay indray tsy mety mangina mihitsy aleo aloha ampiretina ny jiro ka ohatra andrekaka
fa io fanatahotra fadira feno sarin-jazakely ny trano tsy raharaiko io fa mipararetra ohatray ary totorany aleo aloha kosehana indray fa sody maty eo io ka kosehana mafimafy mihitsy aleo asiana ranomanitra kely ny orony iny fa nahiratra ny masony safidy safidy mifoaza safidy fa nakaizy izy teo mahery fa manina ianao ry safidy finona ny zavatra nataonao dia manenjika ana ohatr' izao ny eritreritra ao tena misy matotonga ampity tranontsika teka andao ifindra trano ka hatry izay tsika ry safidy nipetraka tato tsisy matoto zany ko zao ianao vao mamorina hoe matoto sady anao koa ve olona tsy mivavaka e taoko tsika mandroaka devoly foana alohan'ny atory misy feo an-jazakely eniko mitomany be foana rety eo feo an-jazakely tsika ary mbola tsy niteraka sady mbola tsy naheno matoto an-jazakely zany mihitsy lozako marina dia sanatrivy ka noho ny atalako no natonga zao zavatra miseho zao tsy manangatra ve sanakesy mahery tsy marina izany ka fa ino ny tia mahavariana anao ry safidy ndao atory fa mbola hiasana itsika raha-pitso e iena re mivavaka tsara ianao dia matory nio tsara ny tenanao hoe inona ny zavatra nataonao dia hibebao eo anatrehan'Andriamanitra marina raha hita tory etsony ka hiverenan'iny eo indray ory safidy io ane le efa hitenenako anao foana hoe mila mivavaka ianao alohan'ny atory mivavaha ianao dia matory fa tsy marina raha misy atoriana mihitsy tena nahomby le tetika natoronina valona ka saingy mbola tsy mety milaza ny marina aloha safidy hatreto tsy sanatria hoe nataoko ampiororona sy ampitahorana anao zao ry safidy fa tena tiako tsapanao ny adozoana vitanao sady tiako mihitsy hoe ianao no mibaboka amin'ny fona amiko fa menaky ny aitsika ny nalanao sy ny vononao aiza very safidy dia sahanao zao no nanapa-kevitra samyrery tany tsorotsy vetiny eo ianao fa tonga dia alanao tsotro zao le zaza Andriamanitra aloha tsy azo vazivaziana ry safidy fa tsy maintsy izay afafin'ny olona nojinjaina araka ny Galatiana 5:7 tena tsy ho zakanao ny todin'izany zaza ny vononao zany ka io ane ka ny tody tsy misy fa ny atao no miveriny todin-drahan-jaza tsy manatsino zao ve no hivaly aminao dia ho zakanao lanjaina Vomafy aty sady tsy an'ny atsony tsy an'ny roa sarahana valina fa tratrany niaraka tamin'ny safidy namany tsy nampoziko za koa disa raha tsy nanadala ny safidy aho zao tsy raiko piti taminy olona efa nanatompony nadalaiko sy ny rahako tsy nahandro ny tena anjarako ahy zao navalina tokony ho anjarako ty ny saraka tamiko aleo amin'izay koa raha angamba mifitsaka endry tsara manomboka izao fa tsy anadala vehivavy intsony mba hitady izay tena anjarako fa mety mbola tsy anjarako koa ngamba navalina matoa nisy andreny fa inona daholo reny nanjoa alina reny tena lozako dia sanatria tokoa ve ka nanangatra ilay zanakesy mahery hatramin'izay toa tsy nisy feo an-jazakely izany rehefa matoriko manina zao vao misy andreny dia tena misy tokoa ve izany le hoe manangatra sa izany efa enjehan'ny eritreritra amin'ny zavatra ataoko manina nefa ny zarery no maheno an'ilay izy fa mahery tsy maheno sa koa tia adalako ngamo mahery nanao inona tamina sady tsy fantany akory nge hoe bevoka rariny raha tsy miseho amin'ilay feo an-jazakely inona reny ataoko olona izay ko azy fe marina rehetra dia ahoana raha sarahana eo sahako milaza marina aminy ka
ahoana nefa raha mbola hiferenana indray rehefa atory foany nataoko aty ampio ary lanitro fantatro fa tsy mety ny nataoko mifona Jesosy mamelary ahy ianao Tompo itiry ahy Tompo mifona aminao ahy fantatro fa tsy mety ny nataoko mamelary ahy mba raiso ny fifonako menatra anao Jesosy menatra Jesosy malala sady jery ty andro efa alina indray miferitraina sahady izany andeha atoroka jery ty paoziny safidy to mampalahelo mahasosotrany mijery azy ohatrany hoe tsy afaka ho an-tsaiko mihitsy mahavehivavy mpamono olona azy marina tsy tena tsy ilana azy mihitsy hosarana nefa to vady fanekena teo anatrehan'Andriamanitra tsy hosarana to tsy vitako mihitsy ny amelany adosony tena mafy amiko neritreritra ny hoe zanakay izao dia nalany nefa iza moany tsy hamela heloko izany tsy hamindra fo aminy Tompo aza namela ny heloko sy ny fahadisoko rehetra alefa reo vao mibaboka eo izy dia vonina namela heloko azy aranga na dia mafy tamiko azy izany mahery safidy fa ahoana aza-piany jiro fa lasa matahotra matoroka ary tia katahotra tiry safidy efa hoe mivavaka tsara ianao dia mandiny tena tsara inona ny nentina tao inona ny tsy nentina tao alohan'ny atory dia milamina io fa zaho ary safidy lasa saina sody mba nisy zavatra tsy nentina taonao ary tany ho any aiza ve dia ianao rery maheno an'izany fa za tsy maheno ninina fa dia matory ampilaminana tsy haiko rery mahery fa aza-piana fotsiny noloha jiro fa matahotra aho zany fa hatramin'ny oviana indray ny lasa andrehitra jiro tsika re safidy rehefa matory manoatra no indray nefa misy zazakely hitomany ireny ato ka matahotra rehefa ianao koa aleo rehefa mba remoka tsara vao pianao ny jiro safidy dia lasa iandry atorianao zany vao atory antrery mahery to lasa tezitra ngay ianao izany tsy hoe tezitra ary safidy fenao mihitsy ny tsy azoko tato ato izay aiza ve dia hatramin'izay tsisy zaza mitomany ato tsisy maninona dia mamorona fotsiny izao ny eritreritrao tena misy zavatra nataonao mihitsy ngamba tany no andro safidy ka izay rehefa alolo mba atory kely rehefa reniko aho vao pianao iny jiro io matory nefa mieritrereta ihany alohan'ny atory dia mivavah tsara efa manomboka matory sahady ty safidy aleo koa midihevitra be amin'izay dia koa mandina le oronam-peo ambany fandrinao miala tsiny ary safidy fa ianao tiako hitsotra sy baboko amin'ny zavatra nataonao ny tanjoko fa tsy dia ny hoe ampatahotra sy ampiroro anao ka zarara nahazo an'izao tolotsaina tsara izao aleo koa mandina moramora zay dia aleo miesona tsara koa fomba matory kely ve dia sahady indray le fe matahotra ka madilo mihitsy ny sofiko maheno azy mifona iza loatra izany zazakely tsy mety manginao izany tsy mba misy hoe olona afaka mampangina ve na dia ray minitra fotsiny azy mba atoriako re mama lasa misy mangatsika be tsapa ny tanako izany iny izany mahery renao ve izany ampirety jiro fa matahotra mahery matahotra vonjeo safidy
Fa maninona ianao e? Marina tsotra ireny zazakely ireny. Fa misy inona indray ho ary safidy ohatray tomando be mihitsy anie zany fandrinanao zany ny safidy e. Fa nga de ny pipi ampandrina mihitsy ianao ty e. Zay fanojana. Maty mahery maty ao Fa manina ianao ry safidy tsory amiko, inona mahazo anao? Misy manangatra ao manangatra efa nga ianao namon'olona? Tsy. Iza no anangatra io e? Zany voakalina tany ianao de narandolo? Tsy nisy voakalina fa manangatra ho anay zazakely. Zazakely iza safidy tsoro marina raha misy zavatra feninao aso de misy zavatra tokony ho lazainao amiko ary. Tena mifona aminao ary mahery tsy zakako tsony e. Fa inona ny fonanao e? Mifona re ianao de mitsangana fa iza mandohalika eto atongotreto zany nga Andriamanitra nandolianao e. Mamela re ianao e. Menatra anao ary mahery amin'ny adalana vita koa. Raha fantatrao mantsy ny nataoko mifona re tsy fantatro mihitsy ka zany ery safidy tsy mpaminany ka fantatra hoe inona nataonao tany amin'ny miafina tany e. Tsory amiko inona ny zavatra nataonao? Nanenenako ny zavatra vitako e. Maty mifona ry mahery ty losotro ty raha mangatsiaka ty de mipetraha ianao mitony tsara de tantarao. Mino mihitsy fa ilay zanakitsika izany mampijaly sy manangatra lavato zany. Zanakitsika? Mangatsika efa niteraka? Vao maika tsisy azoko ry safidy fa naninona? Mamela ry ary mahery mamelanao amin'inona e? Tsy hitako hoe inona ny adosoanao? Be fokane sa de tsy niteniteny anao mihitsy e. Mbola tsy te hitaiza de nesoriko le izy tena feniko anao. Mifona ry mahery tilozanao safidy. Mifona e. De vitanao ve ny nanao an'izany? Fa mba vehivavina loatra ianao ty ry safidy mpamon'olona novinanao zany ny zanako. Tsy navelanao ahita ny anjara masoandrony akory? Mifona ho aza safidy tsy anao tsony tsy te ho tezitra aminao vonanarina ny adosoko manomboka izao mahery fahasasarana moe. Milela-paladia aminao re e. Mijaly ane afiry andro zay tsy nampatoriany. Ary zay zany mahatonga anao milaza fa matahotra isan-kalina zao. Apreto ny jiro hoe tsy hitako tsony fa zao ry safidy mipetraha mihitsy aloha ianao de aloha miresaka tsara tsika. Misy tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny Isaia 1:20 hoe avy ary fandahatra sika fa na de mena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo de ataoko fotsy mihoatra noho ny oram-panala. Tena ekeko hoe tena mangidy faratapiny amiko ny zavatra nataonao. Nefa araka le vavaka zay ataontsika isan'andro hoe mamelany eloko ay tahaka ny amelana izay meloko taminay de misafidy ny amela eloko anao ary safidy tahaka an'izay namelan'ny tompony eloko. Na de tena tsafako ny vesatra ny zavatra nataonao tamiko. Misaotra ry mahery zay everiko fa mahavesatra noho ny fahotantsika zay nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa hoy izy hoe mamelany eloko fa tsy fatan'izay ataony. Mamelany eloko ao ary safidy misaotra mahery ary indramiko le tenin'ny tompo hoe voavelany eloko ao amin'izao sisa izao de aza manota intsony. Menatra anao mahery tena lehilahy endry ianao fa sanao dala. Mifona tsy anao tsony aza matahotra ianao fa manomboka izao de hiverinao amin'ny tompo hanonitra ny adalana vitako e. Tena menatra ny tompo menatra Jesosy malala vonjere fa zanakadala. Tena mariny zany safidy ary zany mihitsy anie ny zavatra tena nendrasako hoe enao mitsotra ny fahadosoanao, enao mibebaka mifona miaiky ny fahotanao
dia miverina amin'Andriamanitra. Tsy hoe aindrasako moa fa Andriamanitra raha teo ihany koa no miandry izany hoe izay mitsotra ny fahadisoany no azo famelana fa izay manafina ny fahotany tsy ambiny. Misaotra mahery aza matahotra ianao fa ampiasa adalana vitako izay fona n'olo tena ho an'ny tompo manomboko izao ary tsy an'olo tena fotsiny fa tena hanao ny asany mihitsy afana fo amin'ny asa-panimpona manomboko izao. Marina izany safidy ary ataovy anatry ny sisa ny zavatra rehetra lasa solavo amindra hoy ny fitenenana ary sokenda hitsako sady manavao ny zavatra rehetra ihany koa ny tompo raha misy olona hoy izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Dia aoka ho lalam-baovao amin'izay no izoranao manomboko izao ry safidy mino fa anarina ny zavatra tsy nety nataonao teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Endrery mahery misaotra anao nandray ny fifonako misaotra fa tena vady endry ianao manomboko izao dia olom-baovao ary ho vady mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra ho anao ihany koa. Marina izany sady ny tenin'Andriamanitra raha teo koa miteny ao amin'ny Koritianina 2:5 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra talon'ireo tonga vaovao ireo dia aza miverina amin'ny efa nalotsony. Misaotra mahery misaotra betsaka anao tsy nilama mihitsy ny eritreritro raha tsy voaborako taminao izany tokoa ilay hoe alao enjehan'ny omba masika tsy izay enjehan'ny eritreritra. Tsy miteniteny foana anie ny tolo ry safidy raha nilazan'izany tsika olombelona rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika tsy maintsy manenjika ny eritreritritsika foana izany dia mino fa efa milamina tsara izao ny eritreritra hoe fiainam-baovao ny fiainantsika. Fa aleo kosa aloha hijanonao tsy ambaratelonay sy navalona ary safidy ny zavatra rehetra nampitahorana ianao iny nataona iny mba hamperitreritra mafy ianao noho ny zavatra tsy nety nataonao. Mino kosa fa tena hiova amin'izay izy ka tsy ho fampanantenana pokaty fotsontsondra ny zavatra nataon'ireny fa tena fiovana miainga avy ao anatin'ny fony mihitsy vokatry ny tahotra sy oroorona azo azy iny. Izany tokoa no hoe enjehiny eritreritra ka namboraka ny marina ihany ny farany na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe nenjehiny eritreritra. Nenjehiny eritreritra. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Sylvain Razafindrafara no mahery, Nirina Lalao Estera no safidy vadany, Iary Lalan'i Kristy no navalina, Fitiavana Rasolarizao no tojo, ary Miriam Lalaniavo no dokotera. Antenaiko fa dia nankafizitsika ery ny fanarahana ny tantara teo iny. Ny lohatenin'ny tantara moa dia hoe nenjehiny eritreritra ary isaorantsika indrindra Nirina Lalao Estera izay namorona ny tantarantsika. Ao anatin'ny tantara anankiray ohatr'ireny moa dia azo angalana lesona maro dia maro. Anankiroa amin'ireo ihany no ndeha hotsongaitsika amin'ity anio ity. Ny anankiray voalohany dia aoka hialana ity kilaingalainga sy kinafinafina ity fa mba hitoetra ho mahatoky any ny tsiraray avy. Sady ny lainga raha teo anio no ampitenenana malagasy toy ny salaky ka ny tompony ihany no afatony. Tao amin'ny sehatry ny fanambadiany mahery sy safidy moa
no isan'ny nisehoany izay zava-dozy izay. Safidy ilay vehivavy indray no sady manafina amin'ny vadiny ay mampirafy any ivelany. Na ho ela na ho aingana nefa reny kinafinafina sy tofity angalarany reny tsy maintsy ho tratra ihany reny. Mpamosavy mandeha alina ne aza hono no misy mahita maika fity toetra ratsy ny safidy zary niariary toy ny tafika andrefa-tanàna ary tonga tany amin'ny vadiny ihany zany ratsy nataony izany. Ela nitoratorahana izy ka navovo masonangatra. Izay ny nahatonga ny malagasy nilaza hoe aza ny loha samangina no nijerena fa Andriamanitra tapony loha Nanao toy ny laira fotsy be ny salobokoma ny safidy. Mitsako tsy hita fa kenda voadomy aranoatra. Nampahorian'ny tahotra sy nenjehiny eritreriny mafy dia mafy izy. Aleony mantsy enjehiny omby masika toy izay enjehiny io eritreritra io Tsy mety ry havako. Io tsy mahatoky eo amin'ny fanambadiana io. Ary tsy eo amin'ny fanambadiana ihany fa eo amin'ny lafiny rehetra. Tsy mety io kinafinafiny io Tsy mety io kilaingalainga io. Hoy ny marika 4:4 hoe fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Koa mitaona ny rehetra mba samy andeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra na misy mahita na tsy misy mahita. Fa indrindra mantsy ny salamo dia ny salamo 150 izany hoe ny fatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahendrena. Ary io na ho ela na ho aingany dia izay afafany tsy maintsy jinjainy Izay indrindra ny voalazan'ny Galatiana 4:7 hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no jinjainy. Lesona anankiray faharoa ho raisintsika indray ankehitriny dia ny hoe tsy mety ny mamono olona, tsy mety izany manala zaza izany Raha teo amin'ny kolontsaina malagasy no jerentsika dia tena mamy izany zanaka izany. Ka nahatonga ny fiantsoana izany ho sombin'ny ny aina, menaky ny aina, vatry ny aina. Zava-dehibe ny zanaka ary tena harena tokoa. Teo amin'ny fanambadiana malagasy raha ny tsodrano sy ny rarosoa ho an'ny tokantrano vao ny mpiara-monina dia notononina manokana mihitsy ny hoe miteraha 7 lahy 7 vavy. Ary izay zanaka azo teo dia tsy nisy nolavina fa noheverina fa ho fahatanterahany tsodrano izay nomen'ireo ray aman-dreny azy. Ka zava-pady sy mahamenatra izany hoe hanala zaza izany raha teo amin'ireo Taolo malagasy. Raha ny Baiboly indray no jerentsika dia voasoratra mazava ao amin'ny Eksodosy 2:7-7 hoe aza mamono olona. Famonoana olona tsotro izao ny fanalana zaza ary tena andrarano ny tenin'Andriamanitra antsika. Fanampan'izay ihany koa dia efa tsodranon' tamin'ny olombelona mihitsy ny hoe marofara sy miabetsaha ary mameno ny tany arak'izay hitantsika eo amin'ny Genesisy 1:20. Ny safidy anefa ny zanaka izay nomen'Andriamanitra azy nalany ny soriny tsy mety tsotro izao izany. Ka izay indrindra no ampitaina amintsika izay manaraka an'ity fandaharana ity
Na tanora ianao, mety mieritreritra hoe za mbola tsy te hiteraka. Fa ny firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana toy izana ihany ohatra. Dia tratra tampoka, bevoka tampoka mahatsiaro menatr'olona dia hanala zaza. Tsaro fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany fa famonoan'olona araka ny fahamarinana rehetra izay efa nambarantsika teo. Na ihany koa toandry safidy izay hoe fatao anatin'ny tokantrano fa noho ny rendrarendra sy ny haingitraingitra no ny ditra mihitsy aza satria fampirafesana mba hanaovana fiainana any ivelany dia tsy mbola te hiteraka dia nalana ny zaza efa nitsaika tao an-kibo. Tsy mety izany. Fahotana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ny fanalana zaza fa efa aina avy amin'Andriamanitra iny, na dia mbola tsy tonga nofo tetỳ tany aza fa mbola tany am-boaka ihany. Kisaintsainy tsara avokoa ary izany lesona nozaraina tamintsika izany, dia aoka tsy hisy anararoatra toy ny bangan'ny alina na koa anara-potony karanefitra anararoatra anao ny ratsy. Misy farany avokoa ny atao rehetra. Izay indray ary ny masaka azo naroso ny mpankafy Kristy ho antsika tamin'ity androany ity. Ny tomanantsika anana fieritreretana araka an'Andriamanitra. Koa aza atao toy ny rano atondra-bolomborona na koa vato atora-boay. Fa mety eza ho mpankatony teny isika ka tsy hamitaka ny tenantsika araka ny Jakoba 1:2 ny 2:20. Mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy, manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Aza tonoana ny mihaino ny fandarantsika any amin'ny YouTube Tantara Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana Araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.